Savy d'une option Tino am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente ny vaovao. La vache qui rit. Tontolo andro feno asambarana. Manolotra anao ny vaovao. Ny hevitrevitra avy feo sy miedinedina ery ny filoham-pirenena teny Avoloha tamin'ny takarivany alakamisy 5 janoary nampanantena ny fisandratana mirindra ho an'ny Madagasikara sy ny mponina hatramin'ny taona 2024. Dia mbola mitohy ihany ny fampanantenana pôkaty nanomboka amin'ny taona 2024 sy ny petatoko nahazatra n'ity antoko HVM ity. Adidinindreo rahanao anaty matoan-dahatsoratra Yandra Harson. Taranja tennis Roger Federer no nibatany amboara tamin'ny Open d'Australie izay nitanterahana androany tao Melbourne ny lalao famaranana. Amboara sy anaram-boninahitra 20 ity azony ity tamin'ny Grand Chelem. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa mitombo ny fiakaran'ny Lasaine raha toka no vinavinaina ieny izany raha ampitahaina tamin'ny taona 2024. Miisa 13 hatreto ny departamento izay ao anatin'ny loko volomboasary. Manodidina rivo kosa ireo tsy manana jiro amin'izao fotoana izao any an-toerana. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko famanasanao anaraka ny fampalalam-baonkolo TV hatramin'ny farany anombotsika amin'ny vaovao amin'ity alina ity mihevitrevitra avy feo sy miedinedina ery ny filoham-pirenena teny Avoloha ny takarivany alakamisy 5 janoary nampanantenana ny fisandratana mirindra ho an'ny Madagasikara sy ny mponina hatramin'ny taona 2024. Dia mbola mitohy ny fampanantenana pôkaty nanomboka tamin'ny taona 2024 sy ny petatoko mahazatra ity fitondrana HVM ity. Ary matonda atsoratra Yandra Harson. Toy ny taridrano ankilaila ilay fampisehoana nataon'ny filoham-pirenena teny Avoloha ny takarivany alakamisy 5 janoary lasa teo iny amin'izao fiafaran'ny feptom-piasana izao. Fa naninona ary ity vina fisandratana mirindra ity no tsy natao sy no tanterahina hatramin'ny 4 taona nitondrana ny firenena izay. Izao ilay fihetsika zary tonga amin'ny ohatry ny Taolo hoe lasa mpifosa vao mifafatrano. Dia tsy takona nafenina ihany koa fa dia fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ity natao. Marina tokoa ny an'ilay mpanao politika nasaina ny teny ka nandray fitenenana hoe tsy misy vina sy fandaharana asa ratsy izany fa ny fanantanterahana azy no zava-dehibe. Ny bainga voavadika ihany raha teo no vavolombelon'ny mpiasa hoy ny fahendren'ny Taolo izay. Ny teo aloha tsy vita toy ny tokonana odinganina fa ny rindrina mijoro ity ndeha ianiana. Fa ity no mahatsikaiky. Nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny fiteny frantsay fa tena firenena tsara ambina sy mandry fahalemana ity nositsika raha mitaha amin'ny firenen-kafa. Fary amin'nanana manko ilay fampisehoana ka mbetika amin'ny fiteny malagasy, mbetika amin'ny fiteny Molière. Tsara ambina ve andria matofoloka ivoaka antsokosoko foana ireto andrem-pirenena? Tsara ambina ve andria matofoloka ho tafapritsaka ny ivelan'ity nosy ny gadralava? Tsara ambina tokoa ve andria matofoloka ho tafiditreto ireo karazam-pitaovam-piadiana mahery vaika fampiasan'ny foloalinday ka eny ampelantanan'ireo mpanao kidnapping sy jiolay ary ireo dahalo ankehitriny raha tsy hitanisa afa-tsy ireo. Dia hoy ianao andria matofoloana anontany tena hoe iza no anantanteraka ity vina fisandratana mirindra hatramin'ny taona 2024 ity? Dia ianao ihany no namaly hoe izao aloha no voalohany indrindra anao izany. Fa mbola mihevitra ve ianao fa ho averin'ny mpifidy tantana ity firenena? Ny teo aza tsy vita ilay PND io ka inona indray no azo antenaina? Tsy badahoraky ny fihevitry ny mpanolontsainanao akory ny malagasy ka ho voapitaky ny ronono antavy sy fampanantenana poakaty feno fiatsarany ivelatsia indray takarivany alakamisy iny.
Omanino fotoana ny araban'ny mpikambana ao amin'ny antoko malagasy miaramianga rehetra manerana ny nosy tratry ny taona 2024 ny filohany ity antoko ity ajo andriany anarivelo mivady teny ankerana fohy be toeran'ny antoko fanadiny Andra Arson. Tonga maro tena fohy be toeran'ny antoko malagasy miaramianga ireo solontiran'ity antoko ity avy amin'ny laval'ny nosy omaly. Firarintsy ho taona fian'ny fahasoavana ny filoha mivady sy ny ankonany ary ho taona fian'ny fahambazanao ny antoko malagasy miaramianga no natolotry ireo mpikambana manerana nosy ireo ho an'ny filohan'ny antoko malagasy miaramianga mivady. Misy ihany koa any fa fahibatana ty moa zany aondry. No porofon'ny antoko malagasy miaramianga tamin'ity fifiampiarabana tsy firarian-tsotra ny taona 2024 ity fa antoko velona sy miaina ary manana ireo ratsa mangaika manerana nosy ny antoko ary vonina tanteraka amin'ny mantoko politika azy hiatrika ireo karazam-pifidianana misy eto amin'ny firenena ahafahana mampiatra amin'ny programa fampandrosoana efa voavolavolana ny fotoana maharitra. Nandritra ny fifampiarabana tratry ny taona izay nataon'ny antoko MMM nanambaran'ny filohan'ny famitana ny teny nomen'ny antoko vonina tanteraka hiatrika izay fifidianana isy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny maha antoko politika sy fanadiny Andra Arson atra. Tsy mivadika amin'ny teny nomen'ny antoko malagasy miaramianga. Io no nasongadin'ny filohan'ny antoko malagasy miaramianga Andriana Narvelo Ajo Maly nandritra ny fifampiarabana tsy firarian-tso nataon'ity antoko mpanory ity tena mifobeterany teny ankerana. Vonina amin'ny fiatrena amin'ny fifidianana rehetra ho avy ny antoko ary efa vonina ho mpandresy amin'izany. Nous sommes des hommes de parole. Misy akoga ny raha anay tao anatin'ny armada dia tona candidat unique dia ho avy fotoana ivorina ary efa mandeha amin'izany izay candidat unique hifanaraka natateraka programme nasa hitreretanay ho tanterahana. Raha resy lahatra zay fa natateraka amin'izany le candidat dia manohana azy zay. Zay mitanjo zay eo anatiny eo ary hitanareo fa misy nany candidat ny naturel any mampara dia mbola tsy santeny izy hoe zay latsaka fa hoe mbola absomevitra koa malagasy miaramianga koa amin'izao miady hevitra tsy mamolavola mifaika anaty ho hitanareo tsy hoe leo hoe izy atokoanany fa mantoko anay mivonina hiatrika fifidianana rehetrarehetra ny antoko raha zany ilaina tsy probleman'ny antoko zany fa vonina foana ny antoko na iny na kely ary efa nampiseho anay tao amin'ny tantaran'ny firenena efa sa zay rehefa ohatra tsy sany olona rehetrarehetra. Malona amin'ny fanontanian'ny mpanao gazety izay tonga tena an-toerana ny amin'ny fahitan'ny antoko malagasy miaramianga ny zava-bita mpitondra ankehitriny izay dradradradrain'ity fitondrana ity dia toy izao no namalian'ny filohan'ny antoko malagasy miaramianga izany. Tinareo hoe tsy mba mahita hoe navita izy. Nareo tsy mba nahita hoe navita izy kanefa izy dia mitangatantany zay foana. Zay no nahita hoe navita izy araka ny fanambarana iny satria mbola kely ny filoham-pirenena navita hoe napiakatra amin'ny vidovaro ho arivo. Mbola tsisy navita an'izany. Mbola tsisy koa filoham-pirenena natonga ny euro ho 4,000. Zany zany makasika ny andavanandronay zany tsy haiko izy natokona arabaina manokana amin'izany na raha zay ny etetina hoe navita dia tena navita kosa izy amin'izay zavatra. Nanambara ihany koa ny filohan'ny antoko malagasy miaramianga fa nanisy azy amin'ny fanasana ny antoko nalefa ny fiadidinan'ny repoblika tamin'ireny fankalazana amin'ny fahefataona nanaovan'ny filoha rajonary mampianana hery fianianana sy nanoloran'ny vina ny fisandratana mirindra iny dia tsy tonga nanatrika izany ny antoko satria tsy misy antony hiainona zavatra tsy ho tanterahina akory sady tsy zava-baovao ity lazaina ho vina ho fisandratana Madagasikara ity. Zavatra tena naharesy lahatra le zavatra niseho farany teo reny hoe mievitrevitra ary namoloatra reny tondrana firenena dia tsy handeha mihitsy. Fa io anareo mahita daholo fa zavatra mahay amin'ireny daholo nareo objectif de développement durable fa koa nareo fa iny nampiseho teo iny mba mamaky an'iny daholo eny hevitra tsara daholo ny eo ary raha ntanintsika rehetrarehetra manana hevitra tsara mpandrosoana ny firenena fa manana finiavana raha politika tena natateraka azy marina ve ary manana foto-kevitra masaka be hoe zao araka ny lazaiko teo hoe mipaikady
tanterana zany mpampakosy hoe tao fireneny zany hitantsika tsara fa bramienao iny dia tsisy paikady afa-tsy ny hoe raha fitinina be toano aby fa vitako za ndray a dia manamasy amintsika fa tsy zany mila toana na zay candidat ifanarahantsika fa firenentsika mila ampiana mba hahafahan'le candidat milatsaka eo na maire na député na firenena matafita zay tetikasa tiano tanterahana tsika ho ara mbola olona ny resahantsika ary raha olona ny mbola mieritreritra hoe mahavita tena irery dia tsy tafita paikady fotsiny tetika fa nipampaliana drisa amin'ny ilazanany hoe za dia mavory ny olona rehetrarehetra vitantsika eo farantaona izy antera mavory olona be da be amin'izany fifidianana zany ary tsika tsy manaiky ary zay rehefa tapaky ny tao bureau politika tsika tsy manaiky fa tsy maintsy atao amin'ity tao ity ny fifidianana na ahoana ary tsy hoe tsy miteny tsika androany dia hoe manaiky mangingina fa ny traiky afa politika rarantsika tsirairay avy dia afahantsika miomana tsika efa nilatsaka filoam-pirenena fantatritsika andro inona ny tokony androana ary andro inona ny tokony hamarana anazy amin'ny antoko malagasy miaramiainga ny amin'ny vaolan'izao fahasaranana sy fantrana lalina mianjady amin'ny firenena izao dia amin'ny fiatriana fifidiana filoham-pirenena amin'ity taona ity ahafahan'ny vahoaka malagasy manilika ireo mpitondra hita sy voapirofo fa tsy mahomby amin'ny fitantanana amin'ny firenena nanamafy ny antoko malagasy miaramiainga fa tsy maintsy filoham-pirenena vaovao no manao fianianana amin'ny 20 janoary taona 2024. Lafim-baovao hafa kosa indray dia anafoana ny sidina makany Paris sy Madagasikara ny kompania mpitaterana Air Seychelles raha navoaka ny gazety Seychelles News Agency tamin'ity herinandro ity raha nitatitra noho ny fiankinandoha amin'ny flux ao Paris no isan'ny antony izany. Michela Ranarzo. Fantatra tamin'ny tatitra nivoaka tamin'ny gazety iray ny Seychelles ny herinandro teo fa ho foana ny sidina makany Paris sy Madagasikara ataon'ny Air Seychelles manomboka ny 20 aprily ho avy izao. Anton'izany raha nitatitra hatrany ny fiankinan-doha loatra amin'ny flux ao Paris na ny antsoin'izy ireo hoe forte dépendance au flux de Paris. Fa isan'ny antony ihany koa ny fisian'ireo kompania mpitaterana maro izay manomboka mitrandraka io sidina io any an-toerana. Misedra fifaninana goavany kompania Air Seychelles raha ny fanazavany ny tale generaliny sidina makany Paris izay mamaritra ny 300 vola miditra ao amin'ity kompania mpitaterana ity. Raha neto Madagasikara izany miena iray indray ireo kompania manao izay sidina Paris izay. Tokony ho tombony ho an'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara raha ny fanazavany ireo pahay toe-karena na eo azy ireo kompania hafa mitrandraka ity sidina ity. Manomboka amin'ny 20 aprily izany fantoka betsaka amin'ny sidina regional makany Maurice, Johannesburg, Mumbai ny Air Seychelles. Fotoana ny dogavaritra aorianany izay no narahantsika ny tontolon'ny fampianarana izay mahakasika ny fitakiana ataon'ny CCC eo ihany koa ny Sempama Tolear eo amin'ny taranja tenis izay ny tanterahana androany moa ny lalao famaranana ny Open d'Australie nivoaka ny resy tamin'izany ny Roger Federer. Rehefa avy eo ary. Gasy Vance manolotra ho anao Saint-Valentin miavaka miaraka amin'ny ritsara manantoanina sy fanjandriamanantena ny alahady 12 febroary izao amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Ndavakalaza ny fety mpifankatia ao anatin'ny mozika mampifaly fo acoustic live seho tokana iarahana amin'ny ritsara manantoanina sy fanjandriamanantena alahady 12 febroary amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Fandriden'izao ny toerana partenaire média Cool TV. Misy dia sahany miamilay be foana nenantonami manay manaraka tele na félation passion de sie tsy lehilahy mijery documentaire be tape koa mijery foot de télévision Sans Blue Line TV daholo eny izany ny tele anareo trano e. Savy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 alina fanatanjahantena, fialamboly, sary mihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana, vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao.
Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Le 4Gen, c'est le premier smartphone 4G by Telma, l'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimés avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4Gen avec le smartphone 4G by Telma. En ce moment, à 199 milliards seulement. Telma, numéro 1 des smartphones. La vache qui rit sady matsiro no mampazotomana ho fafinaretany ankohonanao misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. Vereto amin'ny fampalalam-bavao isika ampahan'ireo fitakinan'ny CSS no voavaly ny fitondram-panjakana hatreto manaraka izay dia maneho ny heviny manoloana ny fampiatoana ireo mpikambana telo amin'ny sampana Antananarivo ny sindika. Narindra Randranomanana. Taoriany fampiatoana ny fampianarana tamin'ny volana Desambra lasa teo. Voavaly amin'ny ampahany ny fitakin'ireo mpampianatra pikaroka eo anivon'ny CSS sampana Antananarivo. Nisy ihany koa ny fikasana tsy hamoaka ny valim-panadinana tao anatin'izany sy ny raharahany-tokantranon'ny CSS namaly ireo fitakina mifandray amin'ny didim-panjakana 7 tsipika 4.7 5.7 ary 8.7 ny mpitondra kehitriny. Fitakina sindikaly izay nanasaraka ireo mpampianatra pikaroka raha ny fanazavana. Ny fitakina sindikaly dia zo fototra. Fa zao anefa ny mpampianatra pikaroka tsirairay avy dia tsy azo terena fa afaka izy mampianatra mikalalana. Ireo kosa anefa izay mitaky ny zoany ka manatanteraka izany manaraka ny baiko sindikaly dia manana ny zo koa izy hanao an'izany noho izany tsy misy faneriterena mihitsy raha ohatra tsika ka mijery an'izay fitakina nataony sampana Antananarivo. Isan'ireo olana sedrain'ireo mpikambana ao anivon'ny CSS sampana Antananarivo ny fampiatoana ireo olona telo izay voalaza fa tsy nanara-dalàna sy ny tsy fanajana ny sa tamin'ny feny CSS. Telo ao amin'ny sampana Antananarivo izay voafidy ara-dalàna nandritry ny kongresy tany Mahajanga ny volana septembre 2017 dia manambara ny bureau national sy ny sampana rehetra manerana ny nosy fa ireo olona ireo dia tompona andraikitra feno amin'ny bureau national mandra-pahatonga ny kongresy nasionaly manaraka izay hotanterahana any Antsiranana ny taona 2019. Isan'ireo olana nanamarika ny taona 7.4 ihany koa ankoatry ny fitakin'ny mpampianatra pikaroka ny fakany olotsotra ny tany université izay tsikatra manerana ny faritra. Mitoy ny fifamidiniana mahano io olona io raha ny voalazan'ny mpikambana ao amin'ny CSS. Ny volana febroary ho avy izao no hontanterana ny filakevitra nasionaly ny CSS any Toliara. Tontolo ny fampianarana izay hatrany dia tirainina efatra mpikambana ao amin'ny sempa Matoliara no na piato ny fampianarana antony nisy ny fivoriana fandiniana ny toy ny fitakiny izy ireo manome 2.7 ora ny tompony ndraikitra izy ireo mialohan'ny irosona amin'ny fitokonana faobe. Mioramanitra. Atsimo andrefana, Ambovombe Androy, Morondava ary Toliara Renivohitra samy nampiato ny fampianarana avy araka ny fampitombaovao avy any an-toerana. Antony tsy mbola voafatanteraka ny olana misy eo amin'ny fampianarana eto Madagasikara hatramin'izao. Nisy araka izany ny fivoriana nataon'ireo mpampianatra mpikambana ao amin'ny sempama andinihana ny mety ho toy ny fitakiana ataon'izy ireo.
manome roa amin'ny fitopolo ora ny tompona andraikitry ny sempama mialohan'ny rosona amin'ny fitokonana faobe. Tonga any ampianarana fa tsy mampianatra dia manao réunion dia manao fivoriana dia mamoaka rapport zao fa nolo firaisan-kina amin'ireny namana tapaka karama raha tsy miverina faran'izay aingana any amin'ny 72 heures zany na 3 andro any faran'izay maika dia hiditra amin'ny fitokonana lavareny eo zany hoe mijery hoe vonona ve le mpampianatra sady fa hijaby amin'ity zakany tseraniaina ity any dia amin'ny ariva zao zay manangona an'izay rapport zay amin'ireo établissement reo ka eto zany zay manaitra ny sainy tompona andraikitra amin'ny fampianarana indrindrandrindra zay miseho fa mandeha ny fampianarana ny tena sehatra tsy mandeha mihitsy zany eto Madagasikara ary raha tsy mandeha ny fampianarana dia hantra foana io firenena io satria na olombanona ny rehetrarehetra dia mitapampianatra raha tsy miverina amin'ny fotoana faran'izay aingana ny karama andreo namanay na subvention ndreo mpampianatra Vietnam dia hiditra any mitokonana lavareny zahay mpampianatra eraky ny Madagasikara. Raha ny fampitam-baovao hatrany tsy ara-dalàna ihany koa ny fanefanany karaman'ireo mpampianatra tapaka karama. Amin'le namanay ny tapahana karama na ny contractuel zay misy nomena hoe 150,000 francs 100,000 francs hoe kotinany tapaka karama tsy rariny zany zay ka na misy fanapahana karama io zany dia zay mpampianatra ny tena victime amin'izy io zany. Ohatran'izany moa fanapitrany teto resaka recrutement ny promesse présidentielle efa naverina teto matetika dia 10,000 enseignants recrutés par an. Tamin'ity zany gaga sy talanjona zay hoe 4,000 zany. Tsy mazava amin'izao zao ny antony anaovana an'io 4,000 no recrutena fa tsy 10,000. Ankoatra izay olany fanefanany karaman'ny mpampianatra izay, tsy mazava amin'ireo mpampianatra ihany koa hatramin'izao ny antony fampidinana ny isan'ireo mpampianatra VRAM ho raisina mpiasam-panjakana amin'ity taona ity. Tsy mety voafatanteraka hatreto ny olany fampianarana. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray taranja tennis Roger Federer no nibatan'ny amboara tamin'ny Open d'Australie izany tanterahana androany moa tao Melbourne ny lalao famaranana. Anaram-boninahitra faharoapolo ity azony ity tamin'ny Grand Chelem. Fanadina. No tanterahana androany tao Melbourne ny lalao famaranana ny Open d'Australie izay fanandrinan'ilay Suisse Roger Federer sy ilay Croate Marin Cilic. Mafy niady tamin'ity lalao famaranana ity ho an'ny Roger Federer fa 7-5 vao tafailiny ilay Croate 6-2, 6-7, 3-6, 3-6, 6-1. Azony tamin'izany ny anaram-boninahitra faharoapolo tamin'ny Grand Chelem. Ny famalina tokoa ny fanafiana teo amin'ny rotota. Tsy nanaiky lembenana kosa sy Marine Cilic na dia nilarana faharoa eran-tany aza ny niona tamin'ity lalao ity. Porofon'izany isa tamin'ny tableau sy ny 7-5 vao lavo tanteraka ny lehilahy. Efa in-sivy izy roa lareto no niona ka fionana imbalo nivoaka nandresy hatrany Roger Federer. Fa enina kosa no nahazo ny Open d'Australie Roger Federer izay mitovy isa Novak Djokovic sy Roy Emerson. 70 taona ny lehilahy ankehitriny ary isa 50 sisa dia tratrany Rafael Nadal izay milarana voalohany eran-tany. Nandritra ny fanolorana ny amboara sy ny sotra ny ekipan'ny Ray Manontolo tsy tanan'ny Roger Federer intsony ny ranomasony. And my team, I love you guys. Thank you. Resaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Frantsa mitody-bony fiakaran'ny Lassaine raha tokany vinavinaina eny izany raha nampitahina tamin'ny taona 2014. Misy 13 atreto ireo departementa izay ao anatin'ny loko volomboasary manodidina ny arivo kosa ireo tsy manajiro amin'izao fotoana izao any an-toerana fanidina eo amin'ny sany France 24. Mbola mitohy ny fiakaran-drano any Frantsa manodidina ny arivo ireo olona tsy maintsy nafindra toerana any marina 20 cm ny elan'elan-drano sy ny rindrina any Villeneuve Saint-Georges kosa mitohy ihany koa ny fahasahiranan'ireo mponina miisa 20 ireo traboina ny nafindra ao anatin'ny gymnase iray any an-toerana. Raha ny fanazavana ireo traboina efa niakatra teny amin'ny varavarankely ny rano ary sarotra ho azy ireo ny miatrika tranga tahaka izao. Misy amin'ireo traboina kosa no tsy nanaiky ny afindra noho ny fiverimberena
famerenany tranga tahaka izao efa trabona ny taona 2024 izay fotoanany akarany rano ihany koa izy ireo ary efa tafiakatra hatramin'ny 20 cm ny rano tamin'izany raha ny fanazavan'izy ireo tsy misy ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra na efa roa taona aty aoriana aza ao kosa ireo izay tsy mety miala no ny antony tsy fandriam-pahalemana tsy misy mpitandro ny filaminana miambina raha ny fanazavan'izy ireo ny trano raha toka avela tsy misy azo atao ankoatra ny fiandrasana ny fidiran'ny rano hatreto any antoerana raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra fidinany rano izay vinavinaina amin'ny fiandohan'ny herinandro ambony dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara adaolo tompoko La vache qui rit tontolo andro feno sambarana nanolotra anao teo ny vaovao. La 4G Batelma vous a présenté ny vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle de la fixe. semaine. Safidy ny option tinao amin'ny Blue Line TV amin'ny ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra.